Nandeha be mantsy ny resaka fanapozinana ara-tsakafo ary maro ihany koa ny vahoaka niandry nivaly ny ilay analizy natao tamin'ny sakafo izay nalefa tany ivelan'i Madagasikara mba hahafantarana hoe inona marina no tena tao ambadika an'izay fanapozinana ara-tsakafo izay. Ka nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay moa ireo tompon'andraikitra manoloana an'izay raharaha fanapozinana ara-tsakafo izay. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nety isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Teny Ivato tovolahy iray izay matitra tra-drano rehefa nanao chute libre avy amin'ny riana fahatelo amina bâtiment 3 ny cité des cadres ana Miaramila eny Ivato. Andian-jatovo manodidina ny folo izy ireo no niaraka tao amin'io trano io tamin'ity herinandro ity saingy tsy fantatra izay zavanitranga fa nitsambikina aveny ny iray tamin'izy ireo ka izao maty tsy tra-drano izao. Tany Ambanja indray entana lany daty saika halefa tany Anosibe entam-barotra maro toy ny vatomamy sy ny biscuit ary chocolat lany daty no tratra nandritra ny fisafona sy ny fisavana tao amin'ny seranantsambony ankify saika halefa tany Anosibe izy ireo ny farany herinandro lasa teo iny saingy izao sary ny mpitandro ny finaminana izao. Ka noho izany mitandrema ihany zareo amin'ny ireo entana lany daty amin'izao fotoana izao ireo fa sao dia hampididoza ho anao sy ny ankohonanao izany. Menaka rotsy indray tany Antsirabe renivohitra tany dia maro ireo menaka rotsy izay tsy nahitana daty amin'izay hoe lany daty na tsy lany daty izay fa rehefa natao ny fitiliana dia fantatra fa tsy azo hoanina ireo menaka ireo ka nidorana avy hatrany ka ho anareo mpanjifa rehetra dia mitandrema amin'izay fividianana menaka rotsy zay sao dia mahazo fanapozinana ara-tsakafo tahaka ny niseho manerana ny nosy indray amin'ity resaka kimenamenaka ity. Mahakasika ny fanapozinana ara-tsakafo teny Ambohimalaza indray nisy ny iray namoy ny ainy indray tamin'iny herinandro iny ka tafiakatra 7 izany ny namoy ny aina manampy ireo 4 teo aloha. Ny valin'ny fitiliana mahakasika ity raharaha ity izay voalaza ny Andriamatoa Andro Rajoelina fa nalefa nivelany mbola hitondrantsika fanazavana aoriana kely eo. Ao anatin'izay fanapozinana ara-tsakafo izay hatrany nihinana ovy nendasina sy composé olona misa 7 avy amin'ny fianakaviana iray mipetraka ao amin'ny cité Harasy Ankirihiry izay ahitana olon-dehibe 4 sy ankizy iray no nentina haingana atao amin'ny sampana vonjitaitra tao amin'ny CHU Analankininina Toamasina tamin'iny herinandro iny rehefa nisy sorotraretina toy ny fivalanana sy fandoavana tamin'izy ireo. Fanapozinana ara-tsakafo TAC taoriny fihinanana ovy nendasina sy composé tao amin'ny gargote tao an-tranon'izy ireo ihany no antony nahatonga izao raha ny fanazavana hatrany. Efa nahazo fitsaboana ireto lasibatra ny fanapozinana ara-tsakafo ireto amin'izao fotoana izao ary efa atao ny fanadihadiana mahakasika an'ity fanapozinana ara-tsakafo tany Toamasina ity. Manoloana an'izay fanapozinana ara-tsakafo zay mantsy dia nona fahamarinana ny olo-pirenena amin'izao fotoana izao. Masoa anareo sy ny firenena ny famakina bantsilana ny zava-misy marina mba tsy ho voarebireby ny vaovao diso ianareo sy ny olo-pirenena hoy ny KMF Knoe raha nandefa hafatra ho an'ny mpitondra fanjakana tao anatin'ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ny andro ny 9 Jolay 2024 no resahan'izy ireo ihany koa ny mahakasika ireo menaka voatontonina miely ety amin'ny tambazotra-tserasera sy ny fampilezam-baovao. Feno ayahy sy tebiteby-lalina ny malagasy na manotrina fety aman-danonana na miantsena izay ho sakafo andavanandro azy. Mitaky ny vaovao tena marina sy ofisialy izay dradradrainareo ny olo-pirenena sy ny fikambanam-beny KMF Knoe fanabeazana olo-pirenena ho izy ireo hatrany. Nilaza koa ny mpiasan'ny jirama fa mangataka fionana amin'ny filohan'ny repoblika ahoana ny tohiny ny fampiresahana hatrany no mahavaha ny olana mba hialana amin'ny fikatsoana raharaha ho izy ireo. Zo fototra ny vaovao marina, fototry ny demokrasia sy ny fampandrosoana ny firenena. Miatra manaina izy ity ka mitaky vaovao ofisialy
ara-potoana ny fikambanana ho iatrano ny fanazavana izy ireo. Tsy niandriela moa fitaorian'izay fangatahana nataon'ny KMF-KNOI izay ny amin'ny mahakasika resaka fanazavana ny ity fanapozinana ara-tsakafo ity, ireo solotena eo anivony izay tompona andraikitra amin'izay raharaha fanapozinana ara-tsakafo izay manoloana anireny singa izay fantatra fa nalefa natao fitiliana any am-pinandranomasina ireny. Telo herinandro mahery taorian'ny tranga teny Ambohimalaza izay nahafatesan'olona misa 8 dia nivoaka ihany ny valin'ny fitiliana izay voalaza fa nalefa tany ivelany. Ny raha sy ny ambin-tsakafo izay tao anatin'ny vavon'ireo maharary no nalefa natao fizahana. Singa mahery vaika izay tsy fahita anaty sakafo sy vavon'olombelona no hita tao anatin'ireny sakafo ireny. Tsy boatalisy manony tranga hoy ny fanazavany Dr Ramarolahy Andriatiaray izay tare jeneraly ny tolotra ara-pahasalamana. Manamafy izany fa tena fanapozinana no nihatra tamin'ireo niharambona ho iatrany Ramatoa Rakotonirina Narindra ao amin'ny tonia mpanao lalàna ao Antananarivo renivohitra ao. Mitohy ihany koa ny fanadihadiana mahakasika an'ireo ambiny. Midika izany fa tsy mitovy arak'izany ny fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza sy ireo fanapozinana ara-tsakafo ambiny izay nahazo ny vahoaka tany amin'ny faritra hafa. Fa ny teny Ambohimalaza araky ny filazan'izy ireo hatrany dia tena fanapozinana ny nina natao fa tsy fanapozinana ara-tsakafo tsotra tahaka ireo izay nahafaty olona tany Fianarantsoa sy ny tany Toamasina ary ny tany Mahajanga. Misy vorovoro arak'izany ny sain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao manoloana an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity, ary velona ahiahy avokoa ny olona rehetra raha vantany vao andeha hiantsena na ihany koa hividy an'ireo karazany zavatra eny an-tsena eny. Eny fa na ireo mpivarotra amoron-dalana aza amin'izao fotoana izao dia tena hita fa maro amin'izy ireo no mahatiantoka tanteraka satria ny hena ny mpanjifa an'izay varotra amoron-dalana izay amin'izao fotoana izao, indrindra fa ireo mpivarotra composé sy ny tariny dia hita fa tsy dia mahazolona loatra manoloana an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity. Ka lasa maro arakin'izany ireo mpandraha raha madinika no tena lasibatra vokatra an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity, ka izay indrindra no mahatonga an'ireo olona rehetra manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana mba hitady vahaolana manoloana an'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo izay miely etsiro ity mba hahafahan'ny vahoaka miaina ampilaminana manoloana an'izany rehetra izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa nahito isan'andro. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.